zao zany izy dia atao enquête eny anivon'ny fitsarana izay tazomana anazy amin'ny individu dangereux sady mety hitsoka anazy dia rehefa vita ny enquête préliminaire izay atao anazy dia ho déféré eny amin'ny parquet izy dia mandeha ho androana ny mpitsaram-panao famitorana dia any aoriana izay vao mandeha ny fitsarana izay mety avoasazy anazy 10 taona ka mandra-pahafatiny hatramin'izy. Ary makasi fa mbola tsy eny anivon'ny fitsarana ny dossier izany hoe ny polisy ny gendarme manao enquête ao amin'io fanaizana ary dia tiana ihany ny manazava ny saim-bahoaka fa ny ireo tanora izay voatazona ireo dia voaroroy amin'ireo affaire anankitelo izay niresahako teo satria tratra tany anatin'ny fanadihadiana ny fifandraisan'ireo tanora ireo amin'ny colonel Patrick sy ny olona sasany izay voatazona amin'io anisan'izany le Andriamatoa atao hoe Guibaré izay anisan'ny voasambotra. Hita ny conversation WhatsApp, hita ny conversation Telegram izay natao zareo ary misy ny document izay nanomanany zareo ny fihetsiketsena sy fanonganam-panjakana izay nieritreretinao atao ary anaovana fanadihadiana mikasika izay fifandraisan zareo izay no nitazomana an'ireo mpikambana anatin'ny chaîne izay ireo. Tiako ampiana ihany koa fa tsy misy torture, tsy misy fikasihan-tanana velively tamin'ireo ankizy ireo ary nanao fanamariana zany mihitsy zareo isaky ny mivoaka avy atao enquête fa tsy fantatro mahatonga ny avocat izay mijoro vavolombelona fa naratra ireo fa afaka mampiseho an'ireo ankizy ireo izy amin'ny aina aman-jery sy ny vahoaka rehetrarehetra hoe tena maratra sy tena nisy nanao torture ireo. Anankiray amin'ireo ihany no nisy mangana satria tamin'ny fisamborana anazy dia nenjera tamin'ny moto izy rehefa nitsoaka dia io consigné ao anatin'ny PV ihany koa hoe izy nenjera naparatra anazy ary nalaina sary aloha ny enquête fa tsy nisy fikasihan-tanana. Na izany dia za te hiteny aminareo ny tanora malagasy dia manipule hatrany amin'ny mpanao politika lasa tsy faresendahatra no mahazo zareo fa lasa hoe fikaramana anady le izy lasa mercenariat. Dia te hiteny amin'ny tanora malagasy hoe aza manaiky ataon'olona fitaovana ohatran'izany satria raha tena maresy lahatra anao ilay foto-kevitra hijoronao ny fitondram-panjakanao anaty fanavozana dia mamela malalaka faneho-kevitra sy ny fanaovana fitokonana eny an-dalambe ary hitantsika izany fanamena alalana hitokona malalaka ry zareo teona dia tsy nahazo olona fa kosa ny fidirana anaty fikambanan-joila amono sy anongana ny mpitondra dia eroka dia tandremo ihany izay zavatra tsy niakatra fitsarana. Tsy marina angamizay satria mbola tsy niakatra fitsarana izy fa ny zavatra misy dia misy intelo miataona ny fisamborana ary ny déferment izay misy teo amin'ny raharaha ny colonel Patrick iny hitantsika tsara fa teny amin'ny ainao aman-jery sy ny réseaux sociaux izy dia lasa mazava fanongam-panjakana lasa mazava izy fa manana basy ary afaka mamono sy nampitahotra totsika manao menace amin'ny arma izay ananany izay lazainy fa mbola ny ampelantanany izany rehetrarehetra izany dia eloko anatrehany lalàna izy dia nilaza fa miafina sy mitsoaka eraky ny Madagasikara dia nisy zany tamin'ireo déferment anankitelo miantaona ireo dia misy ifandraisany aminazy daholo na le atteinte à la sûreté de l'État izay déferment voalohany misy any Sylvain Rabetsarona misy ifandraisany aminazy koa ny déferment faharoa izay misy any DG any FSM général Alfred sy ny namany izay voatazona ary hita fa nisy fikambanana ataontsika hoe association ny konokonina izay fanonganam-panjakana izay notarihiny tao anatin'ny fivoriana izay voalaza tao anatin'izany fanadihadiana zany dia misy mandat d'arrêt sy avis de recherche zany contre anazy amin'ireny déferment ireny. Io mandat d'arrêt io no nafana mametraka anazy avy hatrany any Antsefa satria ny mandat d'arrêt rehefa exécutena dia alefa any am-ponja ilay olona. Zao zany izy dia atao enquête eny anivon'ny fitsarana izay tazomana anazy amin'ny individu dangereux sady mety hitsoka anazy dia rehefa vita ny enquête préliminaire izay atao anazy dia ho déféré eny amin'ny parquet izy dia mandeha ho androana ny mpitsaram-panao famitorana dia any aoriana izay vao mandeha ny fitsarana izay mety avoasazy anazy 10 taona ka mandra-pahafatiny hatramin'izy. Ary makasi
Mahery fito minitra sady ny amin'ny valora maraina mena ora aloha ianao mba hahafahanao mandamina tsara ny fotoana amin'ity anio ity. Latsinainy fa 20 ny volana aprily miazakazaka be ny fotoana satria dia efa miditra amin'ny apaha-potoana faharoa ao anatin'ny atao hoe deuxième quinzaine du mois de avril zany tsika amin'izao fotoana izao. Efa mikorisa tsy moramora makany amin'le hoe midina tsikelikely ny hafanana na amin'ny toetrandro zany fa ny amin'ny lafin'ny politika mifanohitra amin'izay satria dia memanonga ny hafanana politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao manoloana ny zavatra maro miseho na avy amin'ny ivelan'ny mpitondra fanjakana zany na ihany koa ny ao anatin'ny mpitondra fanjakana. Maromaro ny antony mety mahatonga an'ireo miseho amin'ny zavatra misy. Horesantsika mandalana tsikelikely eo ny amin'izay. Mety hanambahitsika rehefa avy eo olom-boafidy. Fa mandrapatonga an'izay aloha dia iresadresaka hitafatafa etsika ny amin'ity totsika hoe zavatra mitranga zany manamarika ny farany herinandro sy ny amin'ity herinandro diavintsika ity. Ferinantsika aloha moa zany zao ny akamaroan'ny mpianatra efa saika izay mihitsy amin'ity ny herinandro ity zany ny roa apahany farany taorian'ny fialan-tsasatry ny pakana ny pasika taona 20 sy 20 dia mirary soa an'ireny ny ankizy mpianatra zay dia io moa zany ny hoe lova tsara indrindra ary raha ny fampandrosoana no atenaina dia verina fa miorina amin'izay fahazahoana ny fanabeazana indrindra fa ny fianarana izay ary ny olo mahay dia tsy very mandeha zay ihany koa no isan'ny ataontsika hoe teny fandre ary natao karazana lalan-tsaina mihitsy dia ny fampirisihana ao amin'izany ataontsika hoe fitozona amin'ny fianarana zany satria ny fianarana dia io tsisy fetra io mandritra ny androm-pianana rehetra dia ianarana avokoa ny zavatra rehetra. Eo zany filozofian'ny fiainana zany na eny anivon'ny fiarahamonina mety mampianatra anao na ny toeram-pianarana zay natokana ao amin'izany dia mampianatra anao dia izay le misy an'le hoe fahaizana mandray zany. Tsy tsaratra ny amin'iny fa isana namarika ny faran'ny herinandro teo moa zany mikasika le festival Tsapiky festival izay nentina nanomezana akony manokana ny nanokanana ho arem-bakoka tsy amin'ny olombelona tsy azo tsapahitanana zany ilay tsapiky. Ny tsapiky moa zany raha ohatra zany rasarasaina fotsiny raha hoe vazaha zany raha miresaka hoe tsapiky dia sapiky dia ao ambadik'izay dia misy an'le hoe angovo dia misy an'le hoe résilience na faharetana ihany koa. Ka raha jinihana amin'ny faritra atsimo iny zany zay ataontsika hoe faritra ao anatina atsika hoe tsika moa tafiditra anatin'le firenena na pays tropical fa amin'ny faritra reto Madagasikara ny faritra atsimo miavaka koa amin'le hoe tany somary maina amin'ny toetany zany dia izay misy fiaretana ihany satria eo ny resaka rano eo ny amin'ny lafiny resaka hoe sakafo ny zava-maniry amin'ny ankapobeny ataontsika hoe zay ho karazana zava-maniry zava-manaina mahasedra an'izay ataontsika hafanana sy ny tany hay izay zany ny tena misy amin'iny faritra atsimo iny dia tsy dia lavitra an'izay zany le hoe ny ambadika le tsapiky misy an'le angovo dia misy an'izay le ataontsika hoe résilience zay na hoe karazana hoana ny tena madika an'le résilience amin'ny teny gasy ry taina kely tena miaritra zay le izy tena mahasedra ny zavatra maro zany. Fa iny ataontsika tsiaritra iny fa resaka kolotsaina le nresahana ary ny kolotsaina dia resahana foana fa hoe ny firenena mahafirenena azy dia ny kolotsainy ary ny fanomezana asina sy ny fanajana zany kolotsaina zany sy ny sotoavana miaraka aminy dia isan'ny fototra iray mampandroso ny firenena. Dia ny firenena ny faritra Azia atsimo atsinanana moa zany tena isan'ny malaza amin'io tsy zany ihany fa ireo firenena mandalana ny ataontsika hoe finoana slam ny arabo zany islam sy ny ohatran'izany dia manana ny azy ihany koa. Dia izay le hoe ny hafa fehezina fa ny tena loloavina ka isika eto zany tokony mametraka ataontsika hoe fanontaniana ihany amin'izay ary efa famerimberitsika eto izy io ry taina kely ny amin'ny hoe inona ny tena zavatra tena mba hoe mahasarotiny, inona ny tena zavatra ataontsika hoe mba toavitsika, inona ny tena zavatra mampiombona an'ity malagasy ity fa indraindray zany manahirana ihany ny antony mantsy dia zao tatoato
de lasa manomboka miverina ndray asa ny zavatra ny ainana tany amin'ny firinjato taona lasa tany ny amin'ny hoe nareo ampovoany eo nareo any amin'ny sisiny any de miverimberina zany ny resaka foko manomboka miverina misy mivoy ndray izy io amin'izao fotoana izao de zay zany lay somary ohatra ny manahirana sofina de mahalasa ny saina de mamperitreritra fatratra mihitsy ny amin'ny hoe fanahoana satria ny antony de hoe ao anatin'izao vanim-potoana irisahana irosoana itozona ametrahana an'le hoe fanavaozana izao de miverina zany verina zany hoe merina ny côtier de lasa voatonontononao daholo de malasa saina mihitsy izy ritahina kely hoe mbola zany ve nde ataontsika hoe argument zany ny amin'ny endriky ny faneho-kevitra atao zany ary olona everina fa mba nandia fianarana ihany ary mba nandalina ihany no mamaneo sy miteny an'le izy de lasa mihitsy ny saina eritreritra ny amin'ny hoe fanahoana no miverina amin'izany zavatra efa tokony ny oarana zany isika eto Madagasikara isika mihitsy ve nijovonina ny andingana an'le satria de efa resahana foana fa i Madagasikara de tokana matany ary tsika dia nosy tsisy firenena hafa mifanila amintsika fa tonga de ranomasina zany no manodidina antsika eto de teny tokana malagasy ofisialy de eo zany le izy hoe fa maninona zany ny tonga amina zavatra ohatran'izany amin'izao fotoana zao ary zay indrindra motsiny no mba tena mba iresaresahana mba isotonana kely amin'ny ataontsika hoe saina manatari-dresaka mba isotonana ny saina maneritreritra amin'izao fotoana zao hoe ao anatin'ny fotoana tokony hanambarana ny hery ao anatin'ny hoe miara-mihevitra de miara-manatotosa de zany manatanteraka ny zavatra hoe tena everina fa aso tsika mianakavy de le malagasy zany zay zany no tena tokony olanina de eto zany lasa ohatra ny tady hivadika hoe fanao terikio ampandrina de tady fampizarazara hoe nareo any de zay aty sy ny sisa zany dia tena hoe irosotsika ty ve ritahina kely sa ahoana satria mbola ny fiarahamonina malagasy ihany ngeny no efa nilaza fa zay misarasaraka de fasika fa nitambatra ihany de vato izy moa no azo tombony ao anatin'izany resaka hoe fampizarazarana fanavakavahana fanilikiliana de mbola iverina amin'ny zarazaro anjakana ndray ve zany lay fandehantsika eto de tsisy azo tombony amin'izany raha samy gasy zany fa ny vahiny no ahanararoatra ary lasa ihany ny saina hoe nisy moa faneho-kevitra zany tao anatiny atao hoe fanadiadiana nga hoe amin'ny nataona piraitandrazana ny amin'ny hoe misy hery hafa avy any ivelany any manao zay ampisamasamaka atsika eto de mimandaitra ve zany le izy misy andairan'le izy ve tsika eto sa manakory manotonga zany faneho-kevitra araka nambarantsika teo zany hoe lasa mirona makany amin'ny tsy fampitambarana ary eo indrindra no tokony hijoron'ny atao hoe ray aman-dreny ny ray aman-dreny dia zay nijoro amin'le hoe aso ny taranaka ny amin'ny hoavy ny taranaka ny amin'ny ataontsika hoe sy ny firaisakina ny amin'ny hoe andrary indray ny fihavanana de ndretraretra zay zany le hoe fotoana ihany ko rehefa miresaka ray aman-dreny moa zany tsika ny eo de misy sokajo maro eo ny eo anivon'ny fiarahamonina eo zany ny mpitatana ny firenena satria raha ny constitution tsika misy ihany koa de hoe garant de l'unité nationale izy de ny filo marina aloha fa ny filo vaofidy ny tena resahana ao anatin'le izy raha constitution kanefa mandra-pifidy izany dia manana didy lehibe hitandro any mahiraisy zay le ataontsika hoe firaisakina ny firenena izay ny mpitondra ny firenena de eo ihany ko manana didy amanandraikitra an'izany reo ataontsika hoe ny autorité morale ny tena voarazy eo moa zany ary ny fanatin'izay ataontsika hoe raha nisy hatram'izay dia ny FFKM zany ary somary nangingina ihany moa zany tsy de nahinona feo loatra ny teo anivon'izany ataontsika hoe autorité morale na ny FFKM zany tatoato kanefa mino isika fa tsy de olona na hoe sokaja na hoe rafitra natao hiteny matetika ihany ko zany kanefa zany de tokony hiteny amin'ny fotoana de sanatria hoe
ao anatina kion-dalana na fotoatsarotra ny firenena lovan'ny firenena dia mila mijoro tokony hoeno ny ray aman-dreny amin'izay hoe hitari-dalana. Asa hitena kely raha ohatra fa voninao mbadibady keo le vahintsika aloha de mba jerena kely izy de ampidirina fa ndraindray izy mety efa tonga ho ihany de ao raisitsika fa manohy ny tafitsika manatin'le izy ny amin'ny hoe fotoana zany zao mba tsy isin'ity hoe savoritaka rake-hevitra am'izao moa ny fampiasana nytony ataontsika hoe réseaux sociaux tony manahirana de manahirana satria de mifangaro ny abobo, ny atsanga, ny fanakorontanana, ny vaovao tsy marina, ny fanrebirebena, ny fanakorontanana tsy resahana tsony ny famingafingana fa vitsy no manovy zava-tsoa zany ao anatin'le izy de eo zany no tsy maintsy amerimberentsika an'le amin'le izy hoe fotoana antsina ihany keo amerenana ambala ao anatin'ny hoe valan'ny fahamarinana anjany hitaontsika hoe ny fampiasana nytony ny réseaux sociaux itony zany eo ny lalàna moa zany de misy natao hampiatra an'izany dia miandritsika ny amin'ny hoe ahoana ny fomba fiampiarana zany lalàna zany amin'ny fampiasana nytony réseaux sociaux itony dia tsy voatery ho fanenjehana fa tokony ho fampitaizana ihany keo eo koa reo rafitra maro samihafa dia miasa ho amin'izany ve sa mbola zavatra hafa ihany keo no manahirana fa araka nambarantsika teo dia fotoana angam'izao ny irisana itenenany ry ray aman-dreny misy eto mantsika tsy tena mbola misy le atao hoe conseil des sages fa nazanaty zany mety mipetraka koa nyfanontaniana ka nitoeran'ny ray aman-dreny mihitsy ny ohatrany manahirana ny sasany amin'izao fotoana zao ry Brito ka raha iteny ary izy ary ohatrany fambany teny ihany kanefa atao zay miteny laingosana le laingosana amin'ny teny moa zany de ohatrany hoe voataritarika arisy ary voatiela koa mety misy manao référence n'izany tokoa ohatrany nahazo an'ny ray aman-dreny raha makavelo zany te hoe vahoana kosa moa zany satria misy sehatra ivondronandreo totsika hoe ray aman-dreny olobe efa nanana ny toerany ny asa manandraikitra sy ny zavatra nataony teto amin'ny firenena dia raha ohatra izy afaka ny hoe mba miala sasatra reny mba hoe efa nahavitana namindra ny fanilo ary matoa reny mbola tsy tafandromandry mba hoe efa mba hipetrapetraka amin'ny fisotrondronao dia mbola mahatsiaro manana didy zany amin'ny firenena dia mbola maneho ny heviny zany professeur Ralson Roger ary professeur Raymond Randier ry général Ramakavelo maro tsy voatanisa izy ireo ka nefa ny zavatra mitranga tokoa tato ato dia ohatrany hoe aza inona le fiteny tany pikabary tongobolo izy de voatapam-bava zay le zavatra mitranga de ohatran'izany zany fomba famakina anankiray zay fa fomba famakina faharoa ihany koa de hoe ny miteny eny ary zavatra anisan'ny tolomana sy ny matomatesana ary nafoizany aina ary ny latsahan'ny raha tao anatin'ny tolona farany teo ny amin'izay le hoe fahalalahana maneho hevitra zay fa tsy ny rehetra hoe toute vérité n'est pas bonne à dire hozy ny voasa ny marina rehetra tsy filasa fa nandray rehefa miteny matetika ihany koa de mbola misy teny frantsay ihany koa amin'ny serasera le hoe trop de com tu la com zany hoe rehefa be loatra zany ny serasera zay atao de lasa mahaveriny soa zay le hoe raha lava ny teny de veriny iny de raha lava koa ny bozaka na ny ary de veriny kisoa zany ka fomba fitenenana moa zany fa sanatriny vava tsy hoe kory iny de zay le izy hoe ny tanora moa misy manadroadro alay zay miteny foany titinina de zay le izy lasa ny votoatin'ny zavatra tianao resahana dia tsy tafita itsony ka mety zay iny mafe an'le hoe ny fefika hoe dia tsy ao anatin'le hoe mpiteny matetika fa misy fotoana izy hitenenany ary ao anatin'ny fotoana hitenenany de tena afatra amin'ny mafonja zero moa zany tsy de tena manana an'le hoe ahoana ny fampiarana zany zavatra resahany zany ao anatin'le izy fa amin'ny maharay aman-dreny de verina fa manoro manitsy mananatra raha ohatra ka arakarak'ilay tranga miseho manahoana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'ny zao fotoana zao de io raha ny ako tanteran'ireo totsika hoe média frantsay amin'izao fotoana zao de ohatrany efa manomboka ohatrany matroka mainty ny tableau raha resahana zany amin'le hoe fahalalahana
eto Madagasikara de voiziny zareo mafy moa zany am'izao fotoana zao mikasika ny tranga zay miainga am'ireo mahazo an'ireo tanora ao anatin'ilay hoe GNZ zay nany hevitra hita teny amin'ny tambazotra sosialy raha anisany mety hoe vitsy izy azony saina amin'ny ratsan-tanana fa ny amin'ny votoatin'ny zavatra resahana dia nomeny reo ataontsika hoe médias occidentaux ampleur zany hoe tena voiziny mafy mihitsy ao anatin'le hoe en danger zany misy ambana be matièrana démocratie ny fahalalahana eto Madagasikara indrindra amin'ny atao hoe fahalalahana maneho hevitra am'le hoe sy miteny de atratran'ny fampirorona zay mihitsy moa zany le resaka mandeha am'izao fotoana zao ary fampitonga hatrany amin'ny fampiasana hoe manao extorsion satria tereny ianao zany iteny ny zavatra na hoe iaiky ny zavatra tsy voatery fanaraka amin'ny saina maneritreritra zany zao le zavatra misy am'izao fotoana zao ry hitaina kely ary eo no mahatonga antsika manao an'ilay taridresaka hoe raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao dia tokony heritreritra zay le hoe fa inona ary zany tena mampiombona antsika ity fa inona zavatra mampiombona antsika ity no mandeha lasa mivoy ny resam-piaviana fa inona zavatra mampiombona antsika ity no tonga am'izany hoe lasa ndray mandeny zay maneho hevitra lasa ohatrany hafahafa ny andraisana azy dia ny tanora ihany koa de reny ny zavatra misy de misy ny manararoatra an'le izy ary mivoy an'le izy amin'ny lafiny hafa manome endrika ratsy ny zavatra misy eto Madagasikara koa satria efa miatra ny eto ny vahintsika ry hitaina kely dia raisitsika izy de lorana ny araba ihany koa be ny tanàna izy be ny tanàna voafidy tany amin'ny faritra Moronmani tany anatin'ny commune Mbatomarina Andriamatoa Jean-Pierre Andrenamboarina miara-manao Andriamatoa be ny tanàna tonga amin'ny vahiny eto amin'ny Top Radio miarahaba ny technician miarahaba ihany koa namana Roland mpanao mpandrindra ny fandaharana dia miarahaba ny mpihaino rehetra manerana ny Madagasikara ary surtout satria mandeha any amin'ny réseaux sociaux ihany koa ngamba ny izao fandaharana zao de miarahaba ihany koa ny mpihaino rehetra any ivelany eny ary de makasitraka anao satria de isan'ny fivaniarana vaovao indray ty amin'ny taona ty ngamba raha ohatra ka zay no malaza azy Andriamatoa Jean-Pierre Andrenamboarina fotoana vitsy herinandro lasa zay na ahitana anareo nivory tetsy amin'ny bypass tetsy aloha ngamba zay tonga de anomboako azy satria tao amin'ny anatin'ny fotoana iny de nisy fanambarana nataonareo vondrany be ny tanàna manerana nosy solitena moa ny tena tonga teto zany avy am'ireo faritra rehetrarehetra eto Madagasikara herinandro ty arina raha ny votoatan'ny fandahara ndray ny fanambarana fo izay ny vakin'ny filohan'ny fikambananareo be ny tanàna zany be ny tanàna napita tafika Andriamatoa Rado Raparavelona ny amin'ny hoe isy fangatahanareo eo amin'ny mpanatanteraka zany eto amin'ny firenena de ny filohan'ny fanavozana ny republika raha tsy diso ihany koa de nisy prime ministre satria raha ny tetiandro de tokony ny fatena amby folo sy ny faefatra amby folo ny volana teo zany tokony natao zay fa hoe nisy fiamorana kely noho ireny zavatra nitranga lamina teo amin'ny fitondram-panjakana herinandro ty orina Andriamatoa Jean-Pierre Andrenamboarina fa totosa ve fa nisy ve le feonan'izay ary inona no afaka mba ifampisarana amin'ny mpieno satria mety maliny zany voalohany indrindra aloha dia ngamba ny mamelaha kely anazava fofohy hoe inona ny antony ny siny zay tokony hoe fangatahana fiaonana amin'ny Andriamatoa filohan'ny fanavaozana izay Republika ny Madagasikara sy ny Andriamatoa Premier Ministre ny gouvernementa izay tamin'ny ray volana lasa mahery teo zany de nisy ny communication natao taminay be ny tanàna hoe isy ny fiaonana amin'ny Andriamatoa Premier Ministre sy Andriamatoa PRM dia hoe tonga eto ny 12 avril ka izay antony zay no antony natongavany be ny tanàna teto satria efa nivonona tamin'izany ny sainy ny be ny tanàna rehetra dia rehefa nihemitra moa le izy noho ny atony ara-teknika avy eo amin'ny mpitondra fanjakana dia rehefa nihemitra le izy dia nizotra ihany ny fiaonanay be ny tanàna solitaigna isaky ny distrika dia tonga teto ary nanapa-kevitra ny ana fanambarana tamin'ny mpanao gazety
mba handraisany tompona andraikitra voalohany dia Andriamatoa PRRM sy Andriamatoa premier ministre ny andrasana anay tamin'ity herinandro ity, kanefa moa atreto dia mbola tsy nisy zay atao hoe valiny zay atao hoe hetahetanay be ny tanàna zay, satria maro de maro tokoa ny zavatra tokony fampiresahana amin'ny Andriamatoa filoha sy premier ministre, satria be de be ny zavatra manahirana anay vahoaka ifotony be de be ny zavatra manahirana ny vahoaka taritinay any ifotony ka izay no hitadiavana vahaolana ka ilaina ny atao hoe fampiresahana amin'ny vantana amindreo tompona andraikitra ireo fa io moa miakina am'zareo ihany fa tsy miakina aminay fa ny anjaranay dia ny mampita hafatra ary fiangaviana fa tsy manery akory, ary zay no maha tompona andraikitra mpanatanteraka voalohany any tenanay zay solotena ny Andriamatoa filoha ny fanavaozana eny fotony de ny be ny tanàna, satria ireo ny mpanatanteraka fa tsy hoe akory mpanao lalàna ka hitondra hetaheta fotsiny. Zay ngapandle fotoana zao mety afatarina tokoa, satria inona marina ny tena olana mitrangy eny anivony, satria tao anatin'izay tokoa 5 volana ao anatin'izao isiny fanavozana zao. Raha ny anankiray fotsiny zao ohatra tsy fantatro hoe tamin'ny lalàna fean'ny tetibolam-panjakana taona 2024 dia raha miresaka ny etratany sy etratany dia nalainy ny fitondram-panjakana zany ny malala ny direction générale antany ny etra ny vakanan'ireo etra tany sy trano teny anivon'ny commune. Tao anatin'ity lalàna 2024 ity dia naverina ho any amin'ny commune. Manahoana ny ataontsika hoe fampiarana zay Andriamatoa be ny tanàna, misy fasarotana ho anareo ve nisy fiatraikany teo amin'ny ataontsika hoe fampandehanan-draharaha sy ny atao asa fampandrosana teo anivon'ny commune ve raha ohatra ka io tranga anankiray io? Voalohany aloha dia nisy tokoa zay atao hoe enlèvement zay atao hoe mahakasika an'izay atao hoe hetratany hetratrano iverina ny amin'ny fanjakana foibe zay tamin'ny taona lasa iny, ka ny mahafaly anay moa zany dia hoe naverina aty aminay ilay aty aminay be ny tanàna fa tsy hoe aty aminay izy le izy fa so de misy mandray zavatra hafa ndray dia naverina aty amin'ny commune zany ilay izy ho an'ny commune Ambatomarina dia efa nisy ny recensement nataon'ny atao hoe projet matoa tamin'izany fotoana zany ka tsy vita ny atao hoe lamina atao hoe saisie sy ny sisa ny fandaminana azy dia efa vita zany ny anay ary efa vita validation teo amin'ny contribution ny taona, satria efa nisy taona maro tsy nangalana hetra ny vahoaka tao amin'ny commune Ambatomarina dia efa vita toto zay fa ny fizarana an'izay sy ny hoe fetra tokony anaovan'le olona n'lay atao hoe fandoava-ketra zay dia amin'ny atao koa manombonomboka amin'ny volana mea na atao atsasatsasany eo atao 2 volana eo zany ny anomezana délai ny olona hanangonana an'izay. Zany hoe ho anay manokana zany dia zava-dehibe ho anay zay, satria mba hahafahana mamerina tamberina andraikitra any amin'ny vahoaka ifotony, satria io hetra io dia ny famerenana an'izay atao hoe tamberina andraikitra zay, ny fitantanana an'izay mangarahara no tokony hazava tsara amin'ny vahoaka de mariska ny vahoaka ny andoha hetra, fa raha ohatra ka tsy mangarahara kosa lay izy izay no mahatonga an'ilay olona lasa misalasala amin'ny fandoava-ketra. Fa ho an'ny tanan-dehibe moa de fa mandeha routine lay izy, satria hitan'zareo mivantana ilay atao tamberina andraikitra miverina any amin'ilay izy. Fa ho an'ny commune atao hoe ambanivohitra na ny deuxième catégorie reny ary dia sarotra ny mandresy lahatra ny olona, satria ina ny antony voalohany tsy tsapany lay fiverenany tamberina andraikitra ho any amin'ny toerana misy azy izay mihitsy no mahatonga anay manome atao hoe sensibilisation isaky ny manao fivorinana midina any fotony isaky ny fokotany de manao sensibilisation hoe ny fiangonana no mandroso de ny fandoava-ketra raha ohatra zany satria zay le teny hoe apahafolo-kareny sy ny sisy hanasoavana lay atao hoe trano-piangonana de ny mpivavaka ao aminy mampandroso azy. Ary namezako ohatra anankiray moa zany tao amin'ny atao commune zay tantaniko misy atao hoe rano asy avy any amin'ny atao hoe famatsimbola avy any Amerika zany
dia ny zavatra nyteneniko de hoe ity zao dia ambikota ny hetra ny États-Unis no alefa ty amintsika hanampianatsika hanomezana rano fisotro madio atsika satria zay mihitsy le principe itondrasana an'le izy hoe efa ampikotan'zareo fa tsy hitan'zareo mihitsy ny asina n'lay atao hoe vola-ketra tamberina ndraikitra dia lasa manampy izy firenikafa izay zavatra zay no tokony ho tsapany atao hoe indrindrandrindra fa ny commune zay tantany koa mba samy handray andraikitra ny vahoaka ifotony ary ny fitantanana no atao mangarahara mba hisiny fangararana tanteraka sy hisiny fampandrosoana ifotony izay moa ny zava-dehibe fa eto zahay dia ny olana fototra mianjady aminay commune de ity be de be olana iombonanay atao hoe commune rehetra any ambanivohitra na andrenivohitra raha mbola atao hoe mety ianjadiny zany surtout ho anay commune any ambanivohitra de reto ny zavatra olana voalohany dia atao hoe tokony hanana ny toerany hanana ny lanjany zany be ny tanàna zany sy ny commune izany satria raha tena tiatsika ny ampandroso any Madagasikara dia ifotony raha anao trano anao tsy maintsy miainga amin'ny atao hoe fototra fa tsy avy trano ny tafo no tafonao meloha ka izany indrindra no mahatonga anay miteny hoe ny resaka subvention tokony ampiakarina le izy satria lasa vesatra surtout ny commune tsisy fidiram-bola mihitsy tsy manana tsena nefa tsy afaka hanetana ny olona izy handoa hetra zany rehetrarehetra zany dia mibahana amin'ilay sakana amin'ny fampandrosoana izany no mahatonga anay tena hoe tokony fampiresaka amin'Andriamatofoloha misy koa ny commune lavitra andrina tsy tonga na fitaovam-pitaterana na hamonjy fivoriana na hamonjy inona zany lay be ny tanàna tanteraka ny asany dia lasa tsy manana an'lay moyen hahafana tongavana ara-potoana manahaka an'izay zany resaka ohatra hoe ohatra na moto tsy fantako na misy ara le tomobile ina moa ny olana am'zany raha misy ny tomobile ameny fanjakana tsisy olana zany rehetrarehetra zany eo ihany koa ny resaka hoe subvention spécial zany hoe tsy voatery atehatra am'le demande ny atao hoe FDL fa tena hoe abdirina hoe anatina budget panjakana mihitsy isa-taona mihitsy ilay atao hoe fanampiana ifotony an'ilay be ny tanàna amin'ny lafiny resaka hoe subvention spéciale hanaovana fotodrafitrasa mitovy amin'ireny hoe fanomezana atao hoe volany siady mena ny député ho tantaniny ireny zany hoe mena an'ireny koa ilay be ny tanàna dia amin'izay fotoana zay ny asa amin'ny fitondram-panjakana foibe dia manao ny inspection manao ny fanarahana ka zay tsy mahatanteraka ny asany no hiarany lalàna satria natao hampandrosoana an'ilay vahoaka ifotony zany rehetrarehetra zany dia hetahetana be ny tanàna hoe mila apetraka mihitsy izany satria tonga moa ny fotoana anaovana concertation nationale ka izahay koa zany zao dia tokony hisy ny concertation ny be ny tanàna rehetra manerana nosy satria raha jerevana de misy ny concertation de jeunes misy ny concertation ny atao hoe olo-pirenena samihafa samy manao concertation isaky ny tokony anao zany hoe isaky ny département na ny androm-panjakana misy eto Madagasikara de tokony samy anao concertation dia ino no avondrona entina ny anatiny famolavolana ny lalàna izay mbola everena antsika sy rehefa avy eo naraka kely dokam-barotra fotsika de miverina am'ireo resaka ireo andahoary